teny iainana fandarana tolotra ny fiangonana tana City Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 10 ora sasany. Teny iainana. Dia fahaly miarabantsika tsiraray avy indray amin'ity talata mahafinaritra ity izany anatin'izao fotoana afahantsika miara-mivavaka izao izany ary tena hoe fiadanan'Andriamanitra ny eo amintsika tsiraray avy isa-tokantrano izay manaraka an'izao fandaharana izao. Androantsika dia ao anatin'ny bokin'ny Deutéronomie 4:20 no vaky tenintsika izany ary ngamany lovakintsika ny andininy voalohany sy faharoa ary ny andininy faraika amby 20 izany. Dia ataovy amin'izany no angalantsika fampaherezana fampatsiahivana indray amin'ity androany ity manoloana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny tanjon'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy izay nofidiny anaradia azy. Ny andininy voalohany dia izao ny voasoratra Deutéronomie 4:20 zanaky ny tompo Andriamanitrareo ianareo koa aza mitetika ny tenanareo na manaratra ny eo ambonin'ny handrinareo noho ny amin'ny maty. Fa firenena masina ho an'ny tompo Andriamanitra ao ianao ka voafidiny ho fananany sarobidy indrindra mihoatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Aza mihinana izay maty ho azy fa ome ho an'ny vahiny izay ao an-tanànanao ireny mba hohaniny na midio amin'ny olona hafa firenena. Fa firenena masina ho an'ny tompo Andriamanitra ao ianao aza mahandro zanakosy amin'ny rononon-dreniny. Amin'ny ankapobeny raha vao mijery ohatr'izay fotsiny isika amin'ity atao amin'ny Deutéronomie eny mahita ihany koa isika any amin'ny Levitikosy 7:20 izay miresaka ihany koa momba an'ireo zavatra izay novakiantsika ireo. Dia mety ho hafahafa ny sofintsika miaino izany indrindrindra manoloana ny fampiarantsika n'izany andalatsoratra masina izany amin'izao vanim-potoanantsika izao amin'ny maha-kristianina atsika. Fa mazava ho azy nefa fa tsy hoe efa lany daty ny tenin'Andriamanitra, tsy sanatrianay izany. Fa fantatsika nefa hoe inona ny tanjon'Andriamanitra ary inona no ambaran'Andriamanitra ao anatin'ny teniny. Raha mijery an'ity androany ity isika dia indroa amin'ireo andalatsoratra masina ireo no novakiantsika fa ilay teny hoe fa firenena masina ho an'ny tompo Andriamanitra ao ianao. Ary izany dia mampatsiaro atsika ny tanjon'Andriamanitra izany sy ny atao hoe fahasoavana sy famindram-pon'Andriamanitra izay nataony betsaka ho an'ny vahoaka ny zanak'Israely izany. Ary raha tsy hevintsika hoe ty bokin'ny Deutéronomie ity dia tena nosoratana mihitsy ho an'ny ireo taranaka faharoa, izany hoe tsy ilay taranaka nafana tao Egypta fa ilay taranaka faharoa izay taorinan'izy ireny satria ilay taranaka voalohany dia hitantsika hoe mafy nahita ny fahagagana maro samihafa nataon'Andriamanitra izy ireo kanefa tsy nino an'Andriamanitra. Dia manoloana an'izany izy ireo dia tsy afaka niditra ny tany Kanana. Fa kosa ity Deutéronomie ity dia nisoratana an'ilay taranaka faharoa izany, ilay taranaka vaovao izay hoentin'i Josoa sy Kaleba izay izy roa irery ihany no nivoaka avy tao Egypta hiditra ny tany Kanana dia ho azy ireo. Ary mahavariana nefa nao anatin'izany aza dia tsy hoe niova akory ny sitrapon'Andriamanitra na niova ny fahamasinan'Andriamanitra na niova ny tanjon'Andriamanitra sy ny fifidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely reto, tsy fa nitoetra teo amin'izy ireo izany ary ny taranaka faharoa no afaka niditra ny tany nampanantenaina ny tany Kanana izany. Zany hoe mbola mipetraka foana ilay hoe firenena masina ho an'ny tompo satria ny tompo no nifidy azy ireo. Ary hitantsika hoe ny Deutéronomie ihany koa dia tena famelabelarana amin'ny tena hoe amin'ny lalina kokoa tsy prihany kokoa ny amin'izany hoe fiainam-pahamasinana indrindra ny amin'ireo didy 10 izay nomen'Andriamanitra ny Israely ary ny afahan'izy ireo miaina ny didy 10 indrindra amin'izany dia ilay hoe atonga azy ireo ho afaka amin'ny fanompo-tsampy izany. Ary izany anisany manazava ity ampahany eo amin'ny Deutéronomie 4:20 ity hoe mba hanana fanao izy ireo izay tsy mitovy amin'ny fanaon'ny firenena hafa manodidina azy ireo, ary izany dia nataon'Andriamanitra mba hiarovana azy ireo tsy ho amin'ny sampin'ireo firenena hafa, tsy ho amin'ny fanaon'ny firenena hafa ka tonga azy ireo
lasa anao iankohoka ihany koa am'ireo andriamanitra afary raha ty Deutéronomie toko 4 ty no jerentsika dia misy fanao anankitelo zay voasoratra amin'ity toko 4 ty zay tian'andriamanitra iavahan'izy ireo. Voalohany dia ny amin'ny fahafatesana eo amin'ny andininy voalohany dia teneny mity hoe teneny mihintsiny amin'ny hoe aoka ianareo tsy tetika ny tenanareo, aoka ianareo tsy anaratra ny tapondohanareo hitantsika zany any amin'ny Levitikosy toko 7 hitantsika amin'ny Levitikosy toko 2 any amin'ny Jeremia ampaminany sika mahita ihany koa an'izany fanao zany hoe fanaon'ireo firenena sasany rehefa misaona izy dia mitetika ny tenany, manaratra ny tapondohany ary zany tsy fantatra inona ny tena atao ambadika fa mety azo heverina hoe ho an'ny sasany ohatra la hitantsika any amin'ny mpanjaka voalohany rehefa Eli mpaminany ny fanandrina tamin'ireo mpaminany bala dia nitetika ny tenany izy ireo mba hoe ho hitan'Andriamanitra fahory ary mety misy karazan-javatra tahaka izany ama mety fomba fisaona ny reto firenena manodidina ireto fa Andriamanitra nefa manoloana an'izany dia ny teny azy ireo mihitsy hoe tsy tokony manao tahaka izany ianareo ary sika atsika moa maha-kristianina atsika dia Tesalonianina voalohany toko 4:17-20 dia zao ny teneny manoloana ny fahoriana satria tsy hoe koa tsy misy fahafatesana eo anivontsika fa misy izany fa zao nefa ny tenen'ny Paoly hoe fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay efa nody mandry mba tsy hahala elovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha enotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny itondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy iaraka aminy. Amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4:17-20 izany ary zany no tokony ataontsika rehefa misy ny fahafatesana eny eo ny alahelo fa kosa manana fanantenana isika ary Andriamanitra arano eo amin'ny Exodus Deutéronomie toko 4:20 hoe zanak'Andriamanitra isika izany ary izy ny fanantenantsika izy lahy eo foana. Faharoa ny zavatra resahany ihany koa dia ny amin'ny biby azo hohanina sy tsy azo hohanina na ny amin'ny hoe tokony ho sakafo azo hohanina sy tsy azo hohanina dia isika moa mahalala mivantana fa araka ny fanteneniko teo mihitsy hoe ny tanjon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto dia ny atonga azy ireo hiavaka amin'ny firenena manodidina azy ka tsy haroharo amin'izy ireo mba ho voaharo amin'ny sampy. Ary avy eo nefany rehefa mahita isika rehefa tanteraka ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra rehefa tonga tetỳ an-tany dia Jesosy izy tenany dia ny teny ohatra ao amin'ny Marka toko 7 anisan'ny tena zava-dehibe any amin'izany anisan'ny anambaran'i Jesosy fa tsy ny zavatra miditra ny vavan'ny olona mampaloto ny olona fa ny zavatra aloky ny vavan'ny olona. Ary eo amin'ny 7 dia no tsara ny tenen'ny Jesosy eo amin'ny Marka toko 7 hoe satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany ka mivoaka any amin'ny toeram-pivoahana. Izany no nolazainy mba hampadio ny sakafo rehetra. Izany no nolazainy mba hampadio ny sakafo rehetra. Ary zay zany no hitantsika manoloana ny amin'ny sakafo sy mifampiarana an'izany amin'ny ankehitriny ary enganao tsara itsika foana hoe ny antony tamin'izany vanim-potoana izany dia satria arovan'Andriamanitra izy ireo amin'ny fanompo-tsampy mba tsy haroharo amin'ny firenena samihafa izany. Ary fahatelo farany hitantsika amin'ity Deutéronomie toko 4 ty dia ny amin'ny fananany anisan'ny resahany eo ny amin'ny ampafolo-karena izany dia any Jesosy nefa tena mazava amin'ny arena dia zao nolazainy hoe izay toeran'ny arenanao dia ho any koa ny fonao. Ary inona moa ny tena katsahan'Andriamanitra eo amintsika manoloana an'izany hoe aza matoky arena fa tena hoe aoka izao sy anao hitondra ny fananantsika ho toy ny fananan'Andriamanitra ka izay tian'Andriamanitra fomba anompotsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny arenantsika no anompotsika azy amin'izany izany aritantsika ihany moa rehefa fe hoe ao anatin'iny apahany momba ny fananana sy fanomezana ny ampafolo-karena iny dia tena misy tanjon'Andriamanitra ao anatin'izany ho azy ireo dia ny hoe atonga azy ireo atoky an'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainany fa tsy hoe atoky ny arenany, atoky ny asany ary hiaro ny tenany ihany koa ka atonga azy ireo tsy hanome ho an'ny hafa fa hoe hanangona ho an'ny tenany fa tena hoe arovan'Andriamanitra izy ireo manoloana an'izany hoe tsy misy mahavita azy ireo afa-tsy Andriamanitra. Ary manoloana an'izany nefa dia raha mijery an'ity toko 4 ty tsika dia manamafy ny fifidianany azy ireo Andriamanitra ny fifidian'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tahaka izany ny amintsika tsiraray avy ihany koa. Ary indraindray nefa adintsika izany dia
mahatonga antsika mahita fotsiny le fandrarana foana hitatsika fa tsy ilay zavatra tena ataon'Andriamanitra. Fa jerena efa ny ambaran'Andriamanitra momba ny zanak'Israely zay tahaka an'izany ihany koa no hitondran'Andriamanitra tsika fiangonany ankehitriny. Ny andinin'ny voalohany izy dia milaza azy ireo hoe zanaky ny tompo Andriamanitra reo. Ny andinin'ny faharoa sy faharay amby roapolo izy dia milaza azy ireo hoe firenena masina ho an'ny tompo ianareo. Eo amin'ny andinin'ny faharoa dia mbola ampiny hoe voafidiny ho fananany sarobidy indrindra mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izany ny zanak'Israely tamin'izany ary zany ny fiangonana ankehitriny ilay nofidin'Andriamanitra ho fananany sarobidy indrindra mihoatra noho ny firenena hafa rehetra na ny zavatra hafa rehetra. Ny andinin'ny fahatelo amby roapolo manoloana an'ilay hoe alefaso ny ampahafolo-karena dia inona moa ny tanjon'Andriamanitra ho azy ireo tamin'izany dia hoe ny ahatonga azy ireo hianatra ny tahotra n'Andriamanitra mandrakariva, zany hoe ny ahatsiaro mandrakariva fa Andriamanitra no mita azy ireo. Andinin'ny fahenina amby roapolo dia teneny hoe ny ampahafolo-karena dia tokony hoentin'izy ireo any amin'ilay toeran'Andriamanitra dia any izy ireo ny tokony hifaly eo anatrehan'ny tombo, zany hoe tian'Andriamanitra ihany koa izy ireo hifaly ny amin'ny fitahian'Andriamanitra azy ireo. Ny andinin'ny fahasivy amby roapolo dia tao mihitsy lazaina anisan'ny tenen'Andriamanitra azy ireo dia hoe hitany asan'ny tanan'izy ireo ny tompo. Ka noho izany matetika isika dia tsy mahita afa-tsy ilay fandrarana fotsiny fa aoka izao sy ianao ahita mihitsy hoe zany no tanjon'Andriamanitra tena hatonga antsika ho masina, hatonga antsika tena hoe tsy anan'Andriamanitra fa afa-tsy izy irery ihany. Ary isaorantsika Jesosy Kristy tompontsika izay fa namonjy antsika tsiraray avy ary engany izao sy ianao hitombo amin'ny fanao izay atao hoe fanao matahotra an'Andriamanitra, iatsony tenin'Andriamanitra atsika. Ary eny voatsela isika no tao amin'ny epistilin'ny Jaona voalohany izay mafisin'ny Jaona voalohany ny amin'ny hoe eo amin'izao tontolo izao koa isika fa tsy natao hanao ny fanaon'ny izao tontolo izao, ary tena fahasoavana izany, famindram-po izany hoe mahalala n'Andriamanitra izany. Ary mahagaga fa ny epistilin'ny Jaona voalohany io inona moa ny fihezan-teny farany ao dia ny amin'inona arovo ny tenanareo amin'ny fanompo tsampina hoe amin'ny sampy. Arangany ahita famindram-po amin'ny isika tsy anan'Andriamanitra hafa izao sy ianao fa tsy Jesosy Kristy irery ihany ho antsika izay teo tamin'ny lahady dia tena hoe tiava Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Lehibe izany ry havana. Dia andao hiditra amin'ny antom-bavaka avy hatrany sika hoe mahatsiaro hoe andao tena izay nao nomboantsika anazy hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fifidianany atsika, andao hidera azy isika noho ny amin'izany. Dia aorianan'izay dia ataontsika ilay hira hoe hisaotra an'i Jehovah lalandava ao. Vavakintsika. Raha eo misaotra anao tokoa izahay ny amin'ny ny fidiananao anay. Tsy zahay no hoe inona kory raha oharina amin'ny hafa fa ianao no mifidy anay amin'ny antony izay ianao no mahalala azy ao amin'ny Kristy Jesosy, ka tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy no namelanao ny elokay rehetra, tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy no natsanganao ho zanakao izahay. Ary misaotra ny amin'ny fifidiananao anay Tompo, misaotra rainy amin'izany fitiavanao izany, ary derainy ianao satria ianao tokoa ilay Andriamanitra manao izay tianao atao. Ary izay nahita ny famindram-ponao, nahita ny fahasoavanao dia tena hoe tsy avy aminay izany fa avy aminao, tsy takatry ny sainay izany. Ary aoka tena mifanainao masina no maika hatonga an'izany tena ameno anay mandrakariva, hatonga anay halala ny fahamasinanao, ary hatonga anay hanan-tahotra tsy hanao tsinontsinona ny fiainana izay famonjena izay sarobidy nomenao anay anezay. Dia tena terainy ianao ry Andriamanitra ray, dia rainy ianao Jesosy Kristy Tompo, dia rainy ianao fanahy masina. Amen. Ndao rahantsika manao ilay hira hoe hisaotra an'i Jehovah lalandava ao. Jehovah,
de andao ny antombavaka manaraka andao ivavaka atsika fiangonana isika mba hitombo amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra isika ka ho afaka amin'ny fanaon'izao tontolo izao izany teo sika anjeriny amin'ny hoe rehefa misy fahafatesana ny amin'ny sakafo moa ny teneny teo fa ny tena anisany ao ambadika izay de hoe atonga atsika tsy aroaro na hoe anana fomba fanao tahaka ny an'izao tontolo izao de eny any koa mba atonga atsika tsy ho ty arena tsy ho ty vola izany satria zany rehetra zany de anisany mamitaka ary mitaona ny fotsika anompo sampy izany de ndao hivavaka atsika fiangonana sika mba tena hitomba amin'izany hoe fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Jesosy eo ianao no lohan'ny fiangonana ary ianao no tompon'ny fiangonana. Vavaka tokoa izahay hoe tahaka ny mahalohan'ny fiangonana anao de hitombo araka anao izahay, hitombo amin'ny sitraponao izahay. Ary ny androany de voaresaka teo ny amin'ny ohatrany amin'ny rehefa misy fahafatesana de misy ireo nanao fanao zay mety manao fanao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa izay de natsoinao mba hanantena anao sy halala mandrakariva fa ianao Andriamanitra lahirainay eo foana amin'ny fotoana rehetra. Anisany antsoinao ihany koa izay mba tsy handoto ny tenanay sy aroaro amin'izao tontolo izao ka tsy hayanavaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahotana fa tena natsoinao izay ho amina fiainana zay mankahala ny ota miaina amin'ny fahamarinana ho tia ny fahamarinanao. Ary eny ianao ihany koa any amin'ny epistily de tena mazava amin'ny voasoratra Paoly apôstôly fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ka noho izany de mivavaka aminao izahay mba tena hoe hiaro ny tenanay avy amin'ny alalan'izany teninao izany mba atonga anay ho tia manome, atonga anay hanantenanao mandrakariva sy hahita fa ny fanambinana sy ny fitahinanay de tsy avy aminay izany fa avy aminao. Ny asan'ny tananay no lavorary de avy aminao izany fa tsy avy aminay. De ampitomboy eo amin'ny fahamasinana izahay, ampitomboy amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao izahay ary fanainao masina ny ameno anay amin'ny hery, hitarika anay ao amin'ny lalan'ny fahamarinanao mandrakariva de misaotra hatrany amin'izany famindramponao izany ry rainay malalo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De raha tsika manao le hira hoe anao aho tompo reko ny feonao. De andao manaraka ny arahantsika mivavaka de ndao hivavaka ho an'ny tsiraray avy eo anivon'ny fiangonana isika manoloana ny olana hatrehan'ny tsiraray avy mba hahita ny famindrampon'Andriamanitra raintsika, hahita ny fahasoavan'Andriamanitra ny isika tsiraray avy ao amin'ny teny hoe samihafa ny olana hatrehan'ny tsiraray avy ao manana olana ara-bola amin'ny lafiny samihafa no amin'ny fidiran'ny mpianatra de zany rehetrarehetra zany zay misy ifandraisany amin'ny vola ao mety manana olana manokana ihany koa de andao hivavaka ho azy ireny isika afaka vavaka ianao mety ana fanambadiana izany ho ana fifandraisana izany ho ana olana manokana ny ampiasana ao ihany koa misy ny marary de taona fotoana hivavaka ho an'izany koa isika de izay fantatra hafa ihany koa de tena andao hifampivavaka amin'ny mahafiangonana atsika isika de andao hivavaka isika izany. Ny salamo de milaza hoe manompo ny masoko atendrombohitra aho avy aiza ny famonjena. Ny famonjena de avy amin'ny Jehova lay mpanao ny lanitra sy ny tany.
ary miray saina izay tompo anay fiangonana. Ianao no malala anay tsiraray avy, ny olona tsiraray avy eo anivon'ny fiangonana, ary atao hoe olana izay hatrehany tsiraray avy tsy misy miafina aminao, ary miaraka mitaraina aminao izahay manoloana an'izay mety olana atrehanay. Ho an'ireo izay manana olana ara-bola dia mangataka amin'ny famindram-ponao ka hita ny famatsianao. Ho an'ireo izay manana olana manokana dia mangataka ny fahendrena avy aminao, mangataka ny fampihavanana avy aminao. Izahay manoloana an'izany matsiaro ny teninao izay nilaza fa Salamo 2:7 fa hanome saina anay sy hampianatra anay izay lalakale anay ianao ary hitsinjo anay masonay ao ka hanolo-tsaina anay ianao. Dia tianao ny hanolo-tsaina anay tsiraray avy arak'izay mety olana lalovan'ny tsiraray avy. Raha misy marary eo aminay dia mivavaka izay mba ianao no hanasitrana ary Andriamanitra raha inay ianao izay manerana an'izao rehetra izao ary be famindram-po ianao. Ary arakarak'izay olana mety hatrehan'ny tsiraray avy dia ampahitao ny famindram-ponao izahay, ampahitao ny fahasoavanao, ampahitao ny fahatsaranao. Ho aiza moa izahay raha tsy ao aminao, ary ny tompo mino ny teninao izay manompo ny masonay tendrombohitra izahay, avy aiza ny famonjenay, famonjenanay dia avy aminao ilay mpanao ny lanitra sy ny tany. Mpamaly vavaka ianao ary misaotra anao izahay ny amin'izany. Ny anaranao Jesosy, amen. Dia alao iarahantsika manao hatrany ny andiny manaraka amin'ilay hira teo anao aho tompo ao. Hafaliana manahoana izany ora iray manatrika ny seza fiandriananao. Raha mando alikao hivavaka ho tompo ao, iresaka aminao sakaizako. Tompo ao ataovy manakaiky anao, sy ny azo fijalianao ao. Manakaiky zany lanivoanao, nivotraka isakako. Atukado ny fiainako, hanao ny asanao, anihery sy ny fahasoavanao. Retoano ny fanahiko, hivadina ny toky, ka zay sitraka no sitrako. Tompo ao ataovy manakaiky anao, sy ny azo fijalianao ao. Manakaiky zany lanivoanao, nivotraka isasako. Dia alao sika anao ny antom-bavaka farany amin'ity androany ity dia andao hivavaka ho an'ny fiparitahan'ny filazantsara maneran-tany isika. Andao hivavaka sika ao anatin'izany hoe katsaka ny ampandroso izany hatranin'ny fiangonan'Andriamanitra izany, satria zava-dehibe izany fitoriana ny filazantsara izany izay iraka lehibe nampanaovan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika izany, ary tena hoe izany no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Vavaka tsika. Jesosy io ianao tokoa mialohan'ny niakaranao
dia nanafatra ary nanambara tamin'ny mpianatra ao fa efa nomenanao ny fahefana rehetra ny an-danitra sy dia tany ary tamin'ny alalan'izany ianao dia naniraka n'ireo mpianatra ao zay nandeha nitory ny filazantsara ary nomenao an'izany hoe mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra nomenao an'izany iraka izany dia vavak'izay tompo anay ankehitriny ihany koa ho an'ny fiangonana manerany tany mihitsy tsy ny fiangonana eto Antananarivo ihany tsy ny fiangonana eto Madagasikara ihany fa ny fiangonana manerany tany mihitsy mba mifanainao masina no anaitra indray ampatsiaro anay indray raha sendra adininay izany ary anome anay ny hery ka tonga anay ho vavolombelona dia ny amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy zanakao. Tompo zavapoana tokoa ny amin'izao fiainana izao raha toa tsy mahalala anao. Zavapoana ny amin'izao fiainana izao raha toa tsy mahalala ny famelan-keloka avy aminao. Ary zavapoana ny fifaliana mety azony tsirairay avy amin'izao fiainana izao raha toa tsy voavela ny elony ao aminao. Fa teny amin'ny teninao dia milaza fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany ary tsy misy nefa afaka manana an'izany afa-tsy ireo izay mino anao irery an' Jesosy. Dia vavak'izay ho anay fiangonana mba hitoy izaran'izany filazantsara nao izany. Fanainao masina ny hanampy anay mandrakariva ary misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia isaorantsika n'Andriamanitra izay fotoana izay nafahantsika niara-mivavaka teto androany dia te-hampatsiahantsika mandrakariva foana hoe ao amin'ny Pikazy roa tany mena isaky ny alahady ny fotoanantsika amin'ny 7 sasany maraina dia tena manentana antsika hatrany mba ho tonga indrindra ho antsika izay mety efa hoe miverina avy any amin'ny fialan-tsasatra na tsy haiko dia tena manentana antsika ho avy hatrany hatrany fa zava-dehibe zany fivorim-piangonana izany dia manentana antsika tsiraray avy izany dia ny fiadanan'Andriamanitra ny ho amintsika tsiraray avy. Teny iainana fandarana tolotry ny fiangonana tana City Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 5 sasany. Teny iainana.